fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany irainao sy ny reninao. Marika 10:7-10. Jesosy Kristy niteny tamin'ny mpianany manao hoe ianareo ny vavolombeloko hoy Jesosy. Vavolombelon'ny Kristy ny mpianatra. Vavolombelona zany na hita, na eno, na atsapa. Ary isika koa tokony vavolombelona zany satria isika rehetra kristianina inona misy antsika na aiza toerana misy antsika dia na hita ny Jesosy, tsy hoe hita mivantana izy fa ny masom-panahintsika, voatsapa ny tanantsika, ny fonontsika dia nahafantatra fa tena misy izany Jesosy Kristy mpamonjy antsika izany. Ary tokony anova ny fontsika aloha io Jesosy io. Jesosy manova ny fontsika. Ary rehefa manova ny fontsika dia anova ny toetra antsika, anamboatra antsika mba hanana ny toetra ny Jesosy Kristy. Andeha hiainana ny maha-kristianina. Miaina maha-kristianina antsika izy. Ary zany no anisan'ny toetra tsara takian'Andriamanitra amintsika. Ahoana hozy ny apôstôly Paoly rehefa niresaka ny apôstôly Paoly, izy zany dia afaka nisolo tenan'i Jesosy mihitsy, afaka niteny an' Jesosy, zay nahita dia nahita an'iray, hoy Jesosy, hoy ny apôstôly Paoly. Jesosy niteny hoe zay nahita dia nahita an'iray. Ny apôstôly Paoly koa dia niteny an'izany, manahafa tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Tena manahaka zato isan-jato ny toetra ny Kristy. Indraindray nefa tsy zany ny zavatra mitranga. Mifanohitra amin'izany. Noho ireo toetra feno fitiavan-tena, feno fankahalana, feno haromontana ao anatintsika dia tako natanteraka ny toetra ny Kristy ary mampalahelo miseho ny toetra ny Satana eo amin'ny fiainantsika. Mitombo ny adalàna arakaraka ny tombon'ny fahazavana izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro farana izao. Itsika amin'izao andro farana izao dia tena manana fahazavana lehibe satria ny fahamarinana ananantsika dia be lavitra noho ny fahamarinana ananan'ireo tany alohantsika. Kanefa arakaraka ny tombon'ny fahazavana ananantsika, ohatra ny voamaika itombon'ny adalàna, ohatra ny voasary ny fahazavana, voasary ny adalàna ny fahazavana izay ananantsika. Mampalahelo, ahitana an'izany daholo ny toe-javatra rehetrarehetra. Andray fanapahakevitsika androany, andao hiainana ny toetra maha-kristianina. Tokony ho tapa-kevitra isika anatsahatra, ampitsahatra ny adalàna ireo tsy fahamendrena rehetra izay niainana ka manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Firifiry no hainoana teny ireo olona izay tokony hanome modely tsara amin'ny finoana, mahamenatra, lasa ohatra ratsy ho an'izao tontolo izao. Inona no tokony ataontsika re? Manararoatra ny fotoana ananantsika isika mba hanehoana ny fahamarinana sy ny fahadiovana. Voalohany indrindra aloha zany dia izao, mandray an'i Kristy ao am-pontsika, angatao am-bavaka isan'andro, mifoha amin'ny telo maraina, mifoha vao maraina, dia mitolona am-bavaka amin'i Jesosy. Jesosy eo, manjaka aty am-poko ianao, aoka mba hanana ny toetranao, mba hiainako ny fahamarinana. Ianao mihitsy zany aloha ny voalohany, ary rehefa hiainanao ny fahamarinan'i Kristy, rehefa manjaka ao am-ponao Jesosy, ao am-poko, ao am-pontsika rehetra Jesosy, dia meny Jesosy hery isika mba hahafana manaparitaka ny toetra kristianina any amin'izao tontolo izao. Inona zany ny voalohany? Isika, izaho, ianao, handray ny toetra ny Kristy mba ho tanteraka ao amin'ny tahaka izay nitenenin'i Paoly, tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anaty. Miaina ny toetra kristianina. Ho ny Marika 10:7-10. Fantatrao ny didy manao hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajandra ianao sy ny reninao. Toetra kristiana, hiainantsika izany. Ary rehefa hiainantsika dia asehontsika amin'ny any ivelany izany toetra ny Kristy izany. Andeha handray fanapahakevitra ary isika, fanapahakevitra ampiarina, hiainana ny toetra ny Kristy dia alefa amin'ny any ivelany, hiainana amin'ny maha-kristianina. Tanteraka aminao zany, mandraisa fanapahakevitra manomboka hanana ny toetra Kristy androany, hivavaka isika. Saotra Jesosy eo fa mavesatra ny hafatra, mananatra anay mba hahatonga anay hanana ny toetranao
ka eo amin'ny fiainanay dia hiaina ny toetra mahakristianina izay. Ataovy zava-misy izany manomboka androany amin'ny anaranao Jesosy eo tanterao aminay tsiraray avy. Amen.